La vache qui rit. La vache qui rit manolotra anao ny vaovao. La vache qui rit. Finaritra ny tontolo andronao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. voalohany ka hatramin'ny 13 desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. vous présente Ny vaovao. Avaty eko manomboka ny taona roapolo sy roa arivo avy zao ny CFA an'ny Afrika andrefana. Ny CFA izay efa nisy hatramin'ny taona 10 sy 700 manana ny lanjany eo amin'ny fifandraisana sy fifanankalosana ara-toe-karena eo amin'ny Afrika sy ny firenena frantsay izany. Tontolo ny biara totosa omaly lalao famaranana tamin'ny Le Grand Défi Black Ball andian'ny fahadimy. Iny akena mpilalao PCB no nandropaka ny amboara tamin'izay fifaninanana izay. Tafita midingan'ny famaranana aminatin'ny fifanitsanana amin'ny Africa League Elite 16 ho an'ny vondrona H ny GNBC avy eto Madagasikara izay tanterahana ao amin'ny Kanja Kigali Arena ao Rwanda. Anio alina no tanterahana izay lalao famaranana izay. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao avadika ao eko manomboka ny taona roapolo sy roa arivo avy izao ny CFA any Afrika andrefana. CFA izay efa nisy hatramin'ny taona 10 sy 700 manana ny lanjany eo amin'ny fifandraisana sy fifanankalosana ara-toe-karena eo amin'ny Afrika sy ny firenena frantsay izany. Gaëtan Andrasina. Firenena misy 7: Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal ary Togo no mivonona amin'ny UEMOA na ny Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest izay samy mampiasa ny CFA avokoa. Ny CFA izay natsahatra ary hosoloan'ny ECO manomboka ny taona 2020 avy izao. Endrika roa ny iova ao anatin'izany. Voalohany, ny foanana ny compte-ny banky frantsay. Faharoa, esorina avokoa ireo solontenan'ny Frantsa ao anatin'ny banky foiben'ny firenena afrikanina andrefana na ny BCAEO. Raha ny fifanarahana ara-bola manan-kery manana didy ametraka hatrany amin'ny 500 euro reserve ao amin'ny banky frantsay ireo firenena mivondrona amin'ny UEMOA na ny Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest izay ahitana firenena 8 araka ny efa voalaza teo aloha. Ireto farany izay nametraka hatrany amin'ny 7 miliara euro hatreto. Na miova araka izany aza ny CFA, misy amin'ireo no tsy azo kitihana eo anatrehan'ny banky frantsay. Ny volana Jona lasa teo raha ny loharan'ny-baovao azo no nanomboka ny ady-hevitra mikasika io fanovana io teo amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy Alassane Ouattara, filohan'ny UEMOA i Alassane Ouattara izay nanamafy fa ilaina ary zava-dehibe io fanovana tsy maintsy irosoana io. Isan'ny azo EPP manara-penitra fampanantenana ataon'ny filohan'ny Repoblika amin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika ary fampifanana ara-kasana eo amin'ny distrika ny Sandra. Ny anio toerana izay mbola misedra olana amin'izao fotoana izao noho ny fisian'ny asan-dahalo. Gaëtan Andriatsilavatra. Mbola marisarisa ny fampianarana any amin'ny distrika ny Sandra amin'izao fotoana hoy ny solombavambahoaka voavidy tany an-toerana. Antony, mbola manjaka ny asan-dahalo. Na izany aza, nanolotra fisaorana ny filohan'ny Repoblika sy ny ministera tompona andraikitra izy ireo amin'ny fahazoana fananganana na EPP manara-penitra any an-toerana sy ny fanoloana ny tompona andraikitra tsy nanatanteraka tsara ny asa ny teo aloha. Ny mpianatra ny fahazotoana aloha zany amin'ity asan-dahalo ity dia marefirefy izy amin'izao fotoana izao. Nefany isaorana ny ministra ny fampianarana nanaiky ny fangatahana izy satria nisy chef Cisco teo aloha. Dia io chef Cisco io efa elany teo fa hitanao hoe mikorotana mihitsy zany ny fampianarana satria tsy tena manao ny asany izy. Fa amin'izao fotoana izao zany ny solony chef Cisco dia misy matoky aho fa handeha tsara ny resaka fampianarana ao amin'ny distrika ny Sandra. Magnaraka izay ny mikasika ny sekoly efa nisy moa ny promesse présidentielle dia hazon'ny EPP tsara
na ihany moa zany toerana sy dia tena manana toerana malalaka vitsivitsy ny commune manana tena hoe hivalaparana amin'le EPP manara-penitra fa ny angatanay sy no tanterana dia ny EPP manara-penitra fa tsotra sahazany amin'ny ambanivohitra ny toerana. Tokony atao amin'ny toerana be mpianatra ny fananganana fotodrafitrasa raha ny fanazavana hatrany. Tokony ho jerena ihany koa ny fotodrafitrasa hafa toy ny CEG sy ny lycée. Amin'ny ankizy zany mandeha lavitra misy dia izay zany nangatana hoe mba tokony tsy atao amin'ny centrale ihany fa mba zay mba be mpianatra zany no angatana ny ametrahana ny CEG sy ny EPP. Ny aminay any ane vao na misy CEG Tafibozaka dia mbola misy koa mpianatra ny EPP mipetraka amin'ny tany. Dia io zany no tena anaovana ansoavy hoe amin'ny taona miditra io zany mba efa mba miaina amin'ny fianarana tsara, amin'ny sekoly tsara ny mpianatra any amin'ny district Antsandra. Noho ny asan-dahalo izay nitranga tany an-toerana tamin'ny taona lasa, ny ena ny tapahafaham-panadinana ho an'ny district Antsandra manokana. Na eo aza izany, manantena izy ireo fa isy fivoarana sy fanatsarana izay mifanentana amin'ny ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Ezaka fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana amin'ny alalan'ny fampiofanana ireo mpampianatra sy mpanabe, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ary ny fanentanana ireo ray aman-dreny andefa ny zanany sy hampaharitra azy any an-tsekoly. Miteraka fahasahiranana ho an'ny daholobe ny fampiasana ireo vola teo aloha taorian'ny filazana nataon'ny Banky Foiben'ny Madagasikara fa atsahatra tsy azo ampiasaina intsony izany aorianan'ny faraika amtelopolo ny volana Desambra 2024. Misy amin'ireo varitra ankehitriny tsy mety mandray azy ireny intsony. Fanadina. Maro amin'ireo mpivarotra eny an-tsena no tsy mety mandray intsony ireo vola teo aloha izay nivoaka ny taona 2024. Isan'ny mpivarotra tsy mandray ireo vola teo aloha ireo intsony ireo mpivarotra ny anaty tanàna. Ireo vola madinika toy ny 100 ariary sy 200 ariary no tena manano sarotra azy ireo ny fandraisana azy. Ny arizato sy ny 200 zany anaty tanàna tsy mandray le olona zany izay amerenana azy nefa dia izay koa zany raha vao misy olona mividy an'izay vidy ao aminay amin'izay dia tsy mandray koa izay ihany ny antony zany tsy andraisanay an'ilay izy. Ny 5 000 ndray izay mandray satria fakana entana mandray an'ilay izy dia izay nandraisanay 5 000 sy ny 10 000. 5 000 mihoatra makany zany rehefa vola vaventy dia raisinay foana ny na tranay satria fakanay entana manakalo vola fa ny arizato sy 200 zany saratra be anazy zany ny anakalany any. Etsy ankilany, misy ireo mpivarotra mbola mampiasa sy mandray ireo vola teo aloha ireo na eo aza ireo mpanjifa tsy mandray intsony izany. Vola taloha zany izay tsy mandà mihitsy satria mbola farany taona vao tapitra le izy dia misy le olona rehefa amerenana le izy dia mandà dia tsy mampaninanay le izy satria izay zany manao versement grossiste dia alefanay amin'ny grossiste le izy fa izay mandray foana. Ratsy ivony mbola manan-keratra amin'ny farany taona 2024 ireo vola taloha nivoaka ny taona 2024 ireo. Afaka manakalo izany any anivon'ny banky kosa ireo mbola manana tahiry amin'izany manomboka ny fiandohan'ny taona 2024. Andro vitsy tsy atongavan'ny fetin'ny Noely efa manomboka tazana eny an-tsena avokoa ireo entam-barotra manamarika izany. Anisan'ny tsy afa-miala amin'izany ny ankoho amam-borona. Fanadina. Isan'ny fotoana natokany malagasy sy maro ifaliana miaraka amin'ny fianakaviana ny fetin'ny Krismasy. Tsy latadanja mandritra izany ny sakafo. Isan'izany ny akoho amam-borona izay maro mpanjifa rehefa mivaninandro fety tahaka izao. Misy amin'ireo olona ary maro no manjifa izany mialohan'ny fety, mikarakara sy miompy azy any an-trano, fikarakarana mialoha ireo vorona hampatavy azy. Izay mena anazy na katsaka io na pomzy vary masaka mety na le vary tsy lany ireny fotsiny ary mena azy dia mety. Vorona ray kapakapoaka tsy dia mihinan-kanina be kelikely fotsiny dia ampy anazy. Hatreto mbola tsy nahitana fiakarana firy ny vidina akoho amam-borona eny an-tsena. Tsara kokoa ny mividy mialohan'ny fety raha ny nambarany ireo mpivarotra. Raha ho anareo mpihinana dia zao dia mividy fa zao mora. Mividy zao fa rehefa fety fandrombana dia lafo. Ety Anosibe, avy any amin'ny faritra Fianarantsoa ny akamaroan'ireo vorona amidy ety. Manomboka amin'ny 9 ariary no mahazo vorontsiloza iray, raha 2 alina sy 1 ariary kosa no ambony indrindra amin'izao fotoana. Everina ny mbola iakaran'izany vidin'izany amin'ny fety. Tonga eto amin'ny fotoanany doka varotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny Le Grand Défi Black Ball. Eo ihany koa mahakasika ny fifananana Africa League Elite 16 rehefa avy eo ary.
Appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. La vache qui rit. صدمة تصير نو ما بزوتو ماليري ميس كالسيوم سي فيتامين عارفة ريان كيو مع صفافنا ريتانيرين يا كيس إيه فنان لي بيان كيو لا vache qui rit وفناش تنتوتو لوان جناو Vovô, Telma Wiki plus 4G, l'agenda intelligent 4G et famille WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistant, Telma et moi, Zayaz Naomnialala System iOS, Zayan, famille appareil photo 1,3 mégapixels la selfie, Miss Bluetooth, hotspot Wi-Fi coup, afaka nos connexions, Aaron batterie matanzak machacham témoin des eaux, Zanjet San, en vidant 79 000 RTTC Moons, Manatunengana Telma Shop. Vernet amin'ny fampalalam-bavao isika. Tontolon'ny biara, tontolo saomaly lalao famaranana tamin'ny le grand défi Black Ball andian'ny fadimy. Ny ekena ny mpilalao PCB no nandrobaka ny amboara tamin'izay fifaninanana izay io na saina. Bien joué. Ny farana omaly rehefa naharitra 2 herinandro ny le grand défi Black Ball teo amin'ny taranja biara. Ny fifaninanana izay nitontosaina teny amin'ny InSquare Ambatobe ary teny amin'ny La City Ivandro ny lalao famaranana. Toy izao ny vokatra tamin'izany. Teo amin'ny simple monsieur, 3e place, Andriana LLC. Vice-champion, Nekena, mpilalao en PCB. Ny champion, Dania mpilalao any ISBC. Teo amin'ny grand défi Black Ball, Nekena PCB no naresy contrat taminy i Mitity. Eo amin'ny vehivavy indray, simple dame, 3e place, Laura, dia ny vice-championne Anja ao amin'ny club Alpha, dia championne Nadia tao amin'ny club BBCB. Teo amin'ny farany kosa tournoi par équipe, ISBC no nandrombaka ny amboara, dia ny vice-champion fanehitra taminy KGB club. Araka izany, Inekla na i Rasoamaromaka ny ekena avy amin'ny PCB no nandrombaka ny le grand défi Black Ball izay miditra amin'ny andian'ny fahadimy amin'izao fotoana izao. Mafy ny mpifanandrana, saingy tombony ny taktika hoy Inekena. Faly dia tena faly satria efa ela tsy nahazo loka hoe goavana be, surtout hoe misy billet tana Dubai, tena faly. Voalohany nazahoako tournoi ka hoe nisy billet ohatra hoe. Nitombo ireo mpiara-miasa sy mpanohana tamin'ity andiany ity izay nampiakatra ny talenta sy ny kalitao ny fifaninanana. Nampanantena ny tompona andraikitra fa ho tsaratsara kokoa hatrany ny fifaninanana amin'ny andiany manaraka.
Vita somatsara hoy ny le fifaninanana black ball grand défi faly zay eto amin'ny square mafimafy le izy enjakenjana ihany le roa herinandro nanao an'le fikarakarana fa vita somatsara izy faly ny mpijery faly ny mpilalao faly ny mpanohana taratry ny fahenina ezaka zay atao amin'ny SBC anandratra ambony kokoa an'le taranja biara dia mino koa zay fa hitombo ireo partenaire sy sponsor hanohana an'le izy ka afaka matoky ngamba ny olona fa ho tsaratsara kokoa ny fifaninanana amin'ny herintaona. Araka izany, itony fifananana biary iarahana amin'ny InSquare Biary Club sy ireo mpiara-miasa aminy hoy ny mpikarakara. Ny dingan'ny famaranana tamin'ity Ligue Grand Défi Black Ball ity izay hoarahina eto amin'ny Cool TV ny alakamisy 20 Desambra aorian'ny fampalalam-baovao. Amin'ny taranja basketball tafiditra amin'ny dingan'ny famaranana ao anatin'ny fifanintsanana ao amin'ny Africa League Elite 16 ao amin'ny vondrona Ashan'ny GNBC avy eto Madagasikara izay tanterahana any Rwanda ao amin'ny kianjan'ny Kigali Arena moa izay fifaninanana izay anio alina no tanterahana ihany koa ny lalao famaranana Henri Florian. Nisongatiny eo anatrehan'ny Afrika sy eo anatrehan'izao tontolo izao ny vokatra azon'ny Madagasikara eo amin'ny petsy ny fanatanjahantena amin'izao fotoana izao. Tsy eo amin'ny tontolo ny baolina kitra ihany, nisongatina ihany koa ny vokatra azon'ny ekipan'ny GNBC na ny ekipan'ny Gendarmerie-pirenena eo amin'ny taranja basketball ao anatin'ny fifanintsanana ho an'ny Africa League Elite 16. Fihaonana tanterahana eo amin'ny kianjan'ny Kigali Arena ao Rwanda ho an'ny vondrona H natokana ho an'ireo ekipa aty amin'ny diviziona atsinanana. Omaly nivoaka mpandresina ny lohanan'ny ekipa ny Ferroviario de Maputo ny ekipa malagasy tamin'ny isa 7-0 noho ny 9-0. Nivoaka sepitra nefa vao nahazo fandresena ny ekipa malagasy. Nandritra ny fizotrany lalao nanjakany ekipan'ny Ferroviario de Maputo ny malagasy nandritra ny fizaram-potoana voalohany sy faharoa. Nanova paikady ho entina anamafisana ny fanafiana sy ny fiarovatena ny ekipa malagasy nandritra ny fidirana ho an'ny 3e carton sy ny 4e carton. Hitan'ny mpanazatra malagasy ny taktika entina andresena ny ekipan'ny Ferroviario de Maputo ary nivoaka mpandresina dia teo amin'ny isa tery aza. Tafiditra ao anatin'ny ekipa mendrika aty Afrika ny ekipa malagasy tao anatin'ity fifanintsanana ity. Hotanterina aminao atao amin'ny Cool TV FM ihany ny vokatry ny lalao famaranana tanterahana amin'ity alina ity. Ny ekipan'ny Patriots BBC avy any Rwanda nihaona amin'ny ekipan'ny GNBC ao anatin'ny lalao famaranana isam-bondrona anio alina. Efa tafita ao anatin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Afrika araka izany ny ekipa malagasy. Lalao izay ho tanterahana ny volana Martsa 2020 ho avy izao. Zay va dia antsika maresaka iraisam-pirenena nosoniavana tao Abidjan teo amin'ny Frantsa sy ny Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest ny fifanarahana mamarana ny CFA ka alo soloana ny ECO manomboka ny taona 2020 ho avy izao fanandina. Ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, merci d'être avec nous pour cet entretien. Nous sommes à Abidjan en Côte d'Ivoire. Andriamatoa ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola isaorana ianao miaraka aminay eto Abidjan Côte d'Ivoire sika izao ary manatrika ny toe-javatra manatantara dia ny tenin'ny filoha ivoiriana Alassane Ouattara sy ny an'ny filoha frantsay Emmanuel Macron nisy tsindry ve namarana ny CFA. Nanatrika ny fiafaran'ny CFA aty Afrika ndrefana isika fanapahan-kevitra manatantara fiafaran'ny vola hitambarana izay aran'ny tsikera amin'ny taranaka vaovao. Araka izany manokatra pejy vaovao isika eo amin'ny tantaran'ny Frantsa sy ny kontinanta afrikana amin'ny famaranana ity CFA ity. Efa fantatsika ny anaran'ny vola vaovao dia ny ECO oviana no afaka ampiasainy io vola io. Ny faran'ny aingany indrindra izany hoe ny taona 2020 tsy maintsy manaisitra ny compteny any amin'ny trésor ireo firenena izay tsy maintsy ikatona ny faran'ny taona 2020. Tiako verenana ny andraikitry ny filoha Emmanuel Macron nanana ny andraikiny ve izy sa vokatry ny fangatana ireo firenena afrikana izao fanapahan-kevitra izao. Ireo firenena afrikana no nitarika mazava ho azy. Nilaza ny filoha frantsay fa tsara ho an'ny toe-karena, tsara ho an'ny faritra, tsara ho an'ny Frantsa ve izany.
izay tsara ho an'ny firenena afrikanina dia tsara ho an'ny frantsa. Ireo fanapaha-kevitra noraisina dia entitra ary ara-pahendrena. Entitra satria alalaka kokoa ny fifandraisana sy ny fifanakalozana. Ara-pahendrena satria amin'izao fotoana araka ny fangatana ireo firenena afrikanina milamina ny fifanakalozana miaraka amin'ny euro. Midika izany fa isy mandrakariva ny fahamarina toeran'ny vola. Hijanona ho maliana hatrany ireo firenena ireo ho an'ny fampiasana vola, ho an'ny fampivoarana ary ho an'ny asa. Io fiafarany fa io ve tsy midika ho fiafarany tantara satria ny filoha frantsay izay milaza mandrakariva fa tsy isan'ireo mahatratra ny taonjato nisian'ny fanjanahana. Ahoana ny hevitrao? Inoko fa marina ny azy. Qui a connu l'époque coloniale, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il a parfaitement raison. Dia izay mamana vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soafa tsara daholo tompo. Lavage Kiri. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavage Kiri. Lavage Kiri, mahafinaritra ny tontolo andronao. Voalohany ka hatramin'ny 13 Desambra ho avy izao, ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.